Aleloia, dia amin'ny firenena lehibe indray ara lasa mba malalana no iarona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarana vavaka fiambelona izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izaho a, dia ny aky radio a, ny aky media mpikambana ao tanaty vavaka fiambelana, dia ny groupe izay maharesy a, aleloia. Dia miarabanao indray a, tonga soa eto androany, dia mahatoky sy mino fa hifampahery indraytsika amin'ity androany ity. Dia fary mahita anao a, tonga soa ianao a, raha androany vao tonga teto dia fantaro fa tsy kisendrasendra nahatokavana teto a, misy raha ilan'ny tompo anao, aleloia. Dia maritatra amin'ny farany fa za mino koa fa manana hafatra lehibe ho anao Andriamanitra fa tsy nataony tonga fotsiny teto fotsiny ianao. Dia tahin'Andriamanitra ary isika tsirairay avy. Raha androany vao tonga eto a, dia aza misalasala miaraka aminay eto a, mandray isan-jara, aza misalasala mandray anjara amin'ny commentaire ataon'ny ankizy a, ny resadresaka izay atao eto a, fa raisina tanandroa mihitsy ianao a, ohatry ny olona efa eto a isan'andro isan'andro. Koa dia mahereza, mahatanja, raha marary ianao a, hositrana anie ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, raha noana dia ho voky, raha misy tsy ampy dia ameno bango amin'ny fiainanao anie a, ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ka dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra. Dia eo ihany koa nareo izay efa paketo a, aleloia. Dia efa mahazatra moa dia anabavy Marizao ny minitra voalohany a, tahiny tompo ranabavy Marizao, tahiny tompo manokana ianao a, ao ihany koa ranabavy Aimé Lovely, Erika Raka, Mami Erika Raka, Yain Eliana, dia Rodine Marie, dia ao ihany koa Ribert Sava, ao ihany koa iza koa Yama, aleloia. Ao ihany koa ry Soameva, dia tahiny tompo a Verselina, Thierry Albenja, Itody Raoniso, Angela Io, dia Eroli Anis Mampionina, Contre Camarade ny Jesosy, Sondolany Irina, Razana Monika, Mama Valtina, Rabaina, zanaka Mama Voyao, vao nahitany publication, Rabaina zanaka afaka fanadinana, vao andeha hanomboka fandalinisa sendra mahita teo dia eto dia miaraba ny zanakao afaka fanadinana soamatsara. Koda Leonie, Monis Zafimalala, Sondolany Irina, Fleur, Tsiriamboaramela, Contre Camarade ny Jesosy, Rantan'Irina Marie Charline, Olgaran'Olso, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, Filana Rakoto, Nikela Sandrela, dia tonga soa nareo, faly be zay mahita anareo a, dia mahatoky sy mino fa ifampaherin-drayntsika eto amin'ity androany ity. Androany tsika dia ifampahery a, nitondra ny vavaka fanomboana androany dia Rahalatojo, ary nitondra ny ten'Andriamanitra zao dia ranabavitsika Erika, ary nitondra ny vavaka ho an'ny firenena dia ranabavy a Berta. Ka dia matoka fa ahery ianao ao anatin'izany a. Ameno zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika mivavaka zao fandarana zao ka andao a mampandrosotsika ny rahalahintsika Tojo a avatsy Allemagne, izy a no hitondra antsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo a Rahalatojo. Dia tahiny tompo koa pastera, dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra tonga soamatsara amin'izao vavaka fiambenana zao, dia araka ivavaka ary tsika. Ry Andriamanitra aranay eo, saotra betsaka Andriamanitra fa tonga soamatsara eto indray dia noho ny herinao, noho ny fitatananao, noho ny famindram-ponao Andriamanitra, dia eto indray anay noho ny fitiavanao anay mbola hen'ny teninao indray androany, izay teny sy mampahery, teny mamy, teny fitiavana, dia mitenena Andriamanitra, zany ny andrandrainay, zany ny mbola hiaretanay tory Andriamanitra, hen'ny feon'ny rainay anay androany, vao matory satria fa mihen'ny feonao anay Andriamanitra dia velombelona ny any anatinay any a, fa dia ahafahanay Andriamanitra manomana mandrakizay efa tsy ho ela intsony Andriamanitra, ary efa kely sisa dia hiverina Jesosy sy ny arkanjely miaraka aminao Andriamanitra, dia zany ny mananay andro aman'alina eto, kinona feony ampelantananao Andriamanitra izao fotoana izao, enganeny herinao masina Andriamanitra ny anjaka eto, ny tananao mahery no mba zo fandarana izao Andriamanitra, ny devoly sy ny asany rehetra tsy ananketro, tsy anam-pahefana eto Andriamanitra, tsy afaka haka na dia vo anankiray na litera ray aza Andriamanitra, fa tena hoe hipaika any am-pony tsirairay avy ny teninao amin'izay manaraka rehetrarehetra, anay tsirairay avy indrindrindrindra ho an'izay vaovao Andriamanitra, dia tsy kosendrasendra mihitsy nahatongavana eto fa misy teninao Andriamanitra, tianao miletika any am-pony any Andriamanitra, engany tena hoe aniry dia ho voaray any Andriamanitra ny teninao a. Dia connexion Andriamanitra dia rakofa ny randro tsy masina mba handeha soamatsara izay mety mbola any an-dalana Andriamanitra nefa mba manam-paniriana anatrika amin'izao fandarana izao hen'ny teninao,
Tinganenao ny andamany rehetrarehetra Andriamanitra, na ny lalany na ny mety hoe mbola miasa izy na tsy haiko avy Andriamanitra, fa ianao ny andrindra sy andamina, satria ianao ty Andriamanitra mahay mandamina, eo ampelantananao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia engany ho tanteraka araka an'izay sitraponao, araka an'izay tianao mihitsy Andriamanitra, engany ho tanteraka aminay tsirairay avy. Dia misaotra Rahamasina tiana be, voninahitra teo anao, indraindrana eto mihitsy Andriamanitra ny anaranao androany, tsy resaka ny anatin'izao fandarana zao, afa-tsy Andriamanitra, afa-tsy ianao ihany Jehova, ianao sy momba anao ny fanjakanao, satria mahaminay anao Andriamanitra, tianay miresaka momba anao, mandany ny andronay Andriamanitra. Ny olona mety any amin'ny tsaikotsaiko avy any, fa nay eto aminao no andaninay ny fotoananay. Dia misaotra Rahamasina tiana be. Alleluia, amen. Alleluia, sotra betsaka raha latoja mankasitraka ny amin'ny fandraisanao anjara, zava-dehibe fandraisanareo anjara, zava-dehibe ny fiarahanareo mizaka, tsy mizaka moa zany fa fiarahanareo mizakazaka aminay mantotoza zao fandarana zao. Ka dia tahiny tompo isika tsiray avy, tahiny tompo raha latojo. Andao ary tsika aloha hieno hery tsika, dia aoriana tirytytsika dia hieno toriteny mahafinaritra etiny anabavitsika Erika. Ka dia samy tahiny tompo ary isika rehetrarehetra, dia maka baiboly, maka toerana tsara, dia miaraka mandeha mihaino tenin'Andriamanitra isika ao aorianan'ity androany ity. Raha misy mbola tsy narabaiko, amboarantsika Verselina, izy koa Jonathan, ireo mbola tsy narabaiko, fa raha ery tonga soa, dia zay aloha nitako teo zay no mbola tsy hitako. Dia tahiny tompo ary Ranabavy Fleur, Nicolas Andrelava narabaiko teo daholo, Rodine Marie, ndao ary mihaino finaritra ary isika tsirairay avy. Halleluia, amen. Ranabavy Antonina Zozely efa narabaiko teo, tahiny tompo.
Alleloia. Tsotra Andriamanitra rehefa mibebaka isika tsirairay avy. Mahafinaritra kely anahy iny irina dia somary ohatran'ny hoe tsotsotra kely izay no nanaovanjareo anazy na ny prise de sens rehetrarehetra hitanao mihitsy hoe tena an'ilay tsotra indrindra angamba nanaovany azy a, fa nefa dia mahakasika foana. Za tena anisan'ny mahafinaritra aminy mihaino hira tsotsotra ohatr'izany a, fa ny fony manao azy a dia tena mahafinaritra be. Alleloia. Izy io moa zany teny avy any aminareo any ranabavy Soaveva sy Rodina sy Roberta sy ry izavy a, iny adika ilay ankitiny. Io zany mba tiako antenareo, iny adika ilay teo amin'ilay fanamazy ilay ankitiny. Dia mba hazava hoe iny adika ilay ankitiny a mba tiako ho fantatra. Dia tahiny tompo a ranabavy Tonia, dia ranabavy izy koa Erika Raka efa hitako teo a, dia tiany anabavy Tonia hono ilay hira dia misaotra anao ihany koa. Soeniny ana Larisa, dia efa nanabaiko teo ny sasany a, dia tokony dikan'ilay ankitiny. Ay, tena mahafinaritra ankitiny anareo. Ay, dia makasitraka anareo a. Dia dao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra misaotra ranabavy Soameva. Ankitiny tokoa. Dia zany a, ankitiny zany a tokoa rehefa mitentsika hoe tena tsara tokoa ny toriteny, tsara ankitiny ny toriteny. Sady mianatra teny paritra ihany tsika. Dao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Iny hoe efa vombonina ianao a amin'ny baiboly a, naka toerana tsara, dia dao ary hihaino toriteny ankitiny tokoa tsika. Alleloia. Miaraka amin'ny anabavitsika Erika Raka, tahiny tompo ary tsika dia rehefa avy eo miverina eto mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Tahiny tompo ary ranabavy Erika, hanao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia mbola faly miaravantsika tsirairay avy indray ny tenako izay tratranto amin'ity arivo ity ato anatin'ny vavaka fiambenana. Ampifaliana ho andray ry havana ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy itsika hifampahery sy entintsika hakana lesona. Samy teny izany ry havana dia hojerentsika indray ao amin'ny bokin'ny ohabolana. Ohabolana toko 7:7-telopolo ka hatramin'ny 4:telopolo. Ohabolana toko 7:7-telopolo ka hatramin'ny 4:telopolo. Raha efa hitantsika ny teny dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay olona mihaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahadiko ary miandry eo amin'ny tolanam-baravarako, fa izay mahita ahy dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'ny Jehovah, fa izay diso ahy kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny, ary izay rehetra makahala ahy dia tsy fahafatesana. Amen. Jerentsika ny soramandry ambony dia mivaky toy izao hoe ny fiantsona ny fahendrena sy ny fahatsarany. Eto ry havana ny soramandry fotsiny dia efa manaitra, satria Andriamanitra dia miantso atsika olon-kendry. Andriamanitra dia miantso atsika zanany mba tena hitodika aminy. Raha namaky an'ity ohabolana toko 9 ity ry havana dia nanaitra ty toko 4:telopolo ka hatramin'ny 5:telopolo ity tena nanaitra ny foko, satria efa manambara sahady ny fiafian'i Jesosy, efa milaza sahady ny hoe mila miambina mandrakarivintsika amin'ny fanompoana, mila miambina mandrakarivintsika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Ka amin'izao vaninandro izao indrindra ry havana no tena miatry ty teny ity satria amin'izao vaninandro izao dia maro ny zavatra mitranga, tsisy tsy miafina amintsika ny zavatra miseho. Efa miaterimeteri ny lalana sy ny fanompoana an'Andriamanitra, efa miaterimeteri ny fandehanana any an-danitra. Vitsy dia vitsy ozy izy ny tenin'Andriamanitra no mahita ny fanjakana. Dia izany indrindra ry havana amin'izao fotoana izao
ka mila miambina mandrakirivontsika araka ty teny ty hoe sambatra izay olona mihaino ahy ka miaro tory mandrakariva eo am-bavahadiko. Zany hoe mila miaro torytsika, mila miaro tory mandrakarivotsika raha te hanaratian'i Jesosy, raha te ho raisina, raha te ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy vitany hoe mivavabavaka fotsiny, tsy vitany hoe mihaino toriteny fotsiny, fa mila tena miady mafitsika, mila tena mitolona, indrindra amin'izao andro farany izao. Izao no tsy tokony iverenan-dalana, izao tsy tokony atoritoritsika, izao tsy tokony ampavarimbarinatsika, fa mila mijorotsika indrindra amin'ny fahamarinana. Maro havana amin'izao fotoana izao ny kristiana, ny mpanompon'Andriamanitra no ratsaka an-dalana, raraka amin'ny verin-dalana noho ny situation izay misy. Iarahantsika malala fa efa tena mametraka ny marika ny Satana, dia matahotra ny olona satria voafefe, tsy afaka miaina intsony, tsy afaka manao izay tiany intsony. Nefa ry havana, izany indrindra ny miaraka amin'Andriamanitra, tsy afaka manao izay tiantsika ety amin'izao tontolo izao ity, tsy afaka mametraka amin'ny fiainantsika sy ny fotsika ety amin'izao tontolo izao ity, satria izao tontolo izao ity dia ho rava, ho potika, ho may. Ka izany ry havana no entiko hitondrana ity teny ity, anahitranao hoe aza variana, aza matoritory, fa ny tenin'Andriamanitra eto dia miteny mihitsiny, fa izay mahita azy izy dia mahita amin'ny fiainana. Ka raha tsy mitady an'Andriamanitra ianao, tsy mikatsaka an' Jesosy ianao, dia tsy ahita an'ilay fiainana mandrakizay, fa ho tafajanona eto amin'ity fiainana feno faharatsiana ity ianao. Sady milazako eto ny tenin'Andriamanitra hoe sady mahazo sitraka amin'ny Jehova. Izany hoe izay rehetra mitady an'Andriamanitra, izay rehetra makatonoditiny, izay rehetra mitandrina fahamarinan'Andriamanitra dia azo sitraka amin'Andriamanitra, ka azo an'ilay famonjena, azo an'ilay fiainana mandrakizay. Fa manambara mihitsy neto ny tenin'Andriamanitra hoe fa izay diso ahy kosa ozy izy mampidi-doza amin'ny fanahiny, ary izay rehetra mankahalady ahy dia tsy fahafatesana. Izay mandeha amin'ny lalan'ny diso ry havana dia mampidi-doza amin'ny fanahinao ianao, tsy ny fanahinao hoe zahay ety an-tany azoko daholo izay ny zavatra rehetra, tsy izay ny tian'Andriamanitra ambara eto, fa ny fanahinao, ho aiza ny fanahinao raha hiala eto, ho any an-danitra ve sa ho any amin'ilay afo mandoro sy ho any amin'ny fahaverezana. Izaho ry havana manaitra anao amin'ity arivo ity hoe mifoha aza ianao ao anatin'ny torimasonao, aza variana ianao, ka tsao ilay fanjakan'Andriamanitra ary manana foana fiainam-bavaka, miverena amin'Andriamanitra raha saindra mangaditsika sy verin-dalana ianao, fa ao amin'Andriamanitra ihany ny lakile ahafahanao mandresy, izay teny any amin'ny Apokalipsy foana milaza hoe osy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Apokalipsy, any amin'ny atoko 1, 2, 3 milaza hoe izay maharesy, no amin'ny toko 7 no resako anao, izay maharesy osy izy dia ho ataoko andry eo amin'ny telopolon'Andriamanitra ary tsy haly eo amin'ny intsony izy. Izany ry havana no miaraka amin'Andriamanitra, izay maharesy osy izy Andriamanitra dia hifaly, hitafy lamba fotsy tahaka an'ireoko, ary amono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa, ary tsy amono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko, eo anatrehan'ny anjeliny. Izany ry havana ny miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa tena katsahanao Andriamanitra dia maharesy ianao, maharesy an'ilay fiainana mandrakizay ianao. Rehefa tsy miverin-dalana ianao, rehefa tsy
miala ny didiny sy ny teniny ianao sy manao sitrapony dia ho azonao zany fanjakana zany ho voasoratra ao anatin'ilay boky ny fiainana ny anaranao. Tena zava-dehibe ny zany ry havana. Aza variana mikatsaka amin'ny fiainan'izao tontolo izao ianao fa mpanjina ny fiainana ara-panahinao. Za ry havana tena variana amin'izao fotoana izao fa be ny olona mbola minitsy manantona an'Andriamanitra, be ny olona mbola manao vavaka miambaamba, be ny olona mbola tsy miambina fa mbola variana misotro mihinana manara-po amin'izao fiainana efa ratsy izao. Dia te hilaza amintsika ry havana hoe miambena mandrakariva fa ao anatin'ny indray mpimaso no mety andavo anao, no mety hialanao ety amin'izao tontolo izao ety. Amin'ny andro indray mpimaso satria Jesosy efa niteny ho avy toy ny mpangalatra, izany hoe tsy fantatrao ny oro sy ny andro mety havian'i Jesosy ety amin'izao tontolo izao ety. Miaka anao ka efa vonona ve ianao fa niomana tahaka ilay Virjiny dimy adala sy Virjiny dimy endry, dia ho anisan'ilay Virjiny dimy endry ve ianao ilay andry mipapakatra ka efa niomana amin'ny fakipakaram-bady. Jesosy ry havana ny vavahady Jesosy no lakile ahafahanao miditra any an-danitra. Vohay ny fonao raiso Jesosy manova ny batisa satria batisan'ny fibebahana dia lakile hidiranao any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Manekeny fahotanao mibebaha, ampidiro ao am-ponao tanteraka Jesosy tena hanadio anao, hanafaka anao, angatao mandrakariva amin'ny fanahy masina mba hampijoro anao ihany koa raha efa mijoro ianao amin'ny fahamarinana, raha efa vita batisa ianao, raha efa manara-dia an'i Jesosy ianao, satria tsy mora ny miatrika an'izao andro faran'izao. Mila herintsika entintsika miandry an'i Jesosy, fa raha tsy ao anatintsika ny hery dia ho sasapontsika, ho rerakintsika, ho vizantsika miatrika an'izao fiainana efa ratsy izao. Dia ny afatra tiako ambara aminao ry havana dia hoe manatona an'i Jesosy mifoazy aza variana fa mielona ny ratsy fanahy amin'izao fotoana izao. Ka raha tsy miambina ianao dia ho tratra n'ilay sabatry ny mpanao ratsy ka potika faty tsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay indray ry havana ny afatra ho ampitako amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa nampisaina anao izay teny nentiko izay ary ampandinika ny indrindra ny ara-panahinao mba tsy hatorotoritsony fa hifotanteraka. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy izay neny teny. Alleluia, amen. Alleluia. Soatra n'Andriamanitra, alleluia. Soatra n'Andriamanitra tsika tamin'izany tenin'Andriamanitra izay nentiny anabavitsika erikaraka izany, alleluia. Matoky sy mino fa nampahiranao izany tenin'Andriamanitra izany vao manomboka ilay izy mahafinaritra ana ilay feokira dia ny feo any mitorina izy tony tsara, mahafinaritra tsara, dia tafita tsara mihitsy ilay hafatra, dia mahafinaritra ilay asiana ilay feokira kely dia ny hafatra koa nefa tena tafita.
ka de tahiny tompo ianao a de andriamanitra maly fitianao a tamin'izay a asan'andriamanitra ngeza de ngeza natao satria averiko foana fa tsy mora ny manao toriteny zany a indrindra moa rehefa tonga amindreo ianao mananjanaka kely a takandrianam-pahaverika de tsy mora zany hoe manao toriteny zany fa nefa de isaoranareo fa na de tsy mora azy rehefa tonga ianjaranareo a de vitanareo a izany anjaranareo zany ka de makasitraka de andriamanitra ny a amaly fity de mifanatera amin'ny vady aman-janaka de hotahin'andriamanitra elisa tsy ala evitako teo raha tsy diso a kotre kamaradin'i jesosy eliana efanarabaiko teo tiana malala eme manambotso de tahiny jesosy de misaotranareo koa makasitraka azy fa mamy tokoa le toriteny a de mitombozitra ranabavy erika de andriamanitra ny a amaly fitia anareo halleloia de tahiny tompo koa fity miaraka amitsika amin'ny akimedia io a mama valitiana efa narabaiko teo ihany koa de ao ihany koa i rolianisa de ao ihany koa ry kadaka malala sy miray nirina rodriguez tahiny jesosy bakay nirina lantonirina verselina razana tsotonia tonga soa ianao a tianao lira teo a de tahiny tompo ianao erika ihany koa de nirina rodriguez moa aiza moa raha tsy mahadiso ohatrany raha tsy diso de vadiny amboaratsika raha tsy diso raha diso de diso fa zay mifatadiavako azy nirina rodriguez vadiny anabavy amboaratsika tadidiko mantsy diso ifadikanina tam'izay fa raha diso de lakotsiny fa mino fa zay le izy dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra mahafinaritra le tenin'andriamanitra izay tahiny tompo koa retirasoa tahiny jesosy izy any vaovao ary aina nisy narabainy aina tao andreas sandria misaotra anareo tahiny tompo bakay koa efa narabaiko teo de tahiny tompo sika rehetrarehetra marina izy amboaratsika ny jordanie izy de tonga soanareo mivady de tahiny tompo de amboaratsika moa raha tsy diso izy tsy voatery raha azo tenenina moa zany tahiny tompo samatsy mahafalina foana mahino anay anareo hoe iza moa aiza mba hifankafantaratsika misaotra raha rodriguez ny jordanie tahiny jesosy tonga soanareo ankonana hotahin'andriamanitra ny ankonanareo de ankonana andeha lavitra be mihitsy miaraka amin'ny finoanan'andriamanitra halleloia any saodia ranabavy amboaratsika dahoary hitra amin'ny ten'andriamanitra ary tsika misaotra ny ranabavy misaotra anareo ihany koa makasitraka ny anabavy arika satria reny teny mamy ataonareo reny de mandrisika anazy androso bebe kokoa mamy be ty verset ty sambatra izay olona mihaino ka miaro toromandraka-riva eo ambavadiko ary miandry eo amin'ny tolam-baravarako oabolona toko fahavalona de fa efatra amby telopolo hatramin'ny 5 amby telopolo fa izay mahita de mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'i Jehova fa izay diso kosa de mampidi-dozy amin'ny fanahiny ary zay rehetra mankala ty fahafatesana tena mahafinaritra zany halleloia sambatra ny olona mihaino ka miaro tory mandrakariva eo ambavadiko ary miandro eo amin'ny tolam-baravarana miaro tory zany tsisy kody zany fa tonga de miaro tory mihitsy sy ny resaka eto miaro tory tsika zao maninona miaro tory feritatoa nge zao ataontsika zao tsika reto nge ny tena marina fa takatakany manao hoe takatakany hoe misaotra ny irina rodriguez tsika reto de tahatahaka ny hoe tsy hoe tahatahaka fa tsika reto nge fanohalim-bavaka isan'andro sasakalim-bavaka ny ataotsika mino fa rehefa alohan'ny fandarana ianao tokantrano hoe efa nomboka miaino anatina fiainam-bavaka mihaino hira fiderana sy ny sisa de tonga fotoana hainona toriteny de vavakantsika rehefa avy eo isan'andro ke tsika manao alim-bavaka tsy haiko ny fandinihanareo anareo fa isan'andro tsika de manao alim-bavaka tahiny tompo sandrine erika tonga soa halleloia
tany akaikinareo tany zay tamin'ny roa herinandro zay de tsy mifankita tany tsika sandrinerika tahiny jesosy tsy fijaliano zao ataontsika zao fa rehefa vakina ny ten'andriamanitra aika fitadiavana fahasambarana zao ataontsika zao satria mahatonga iny mahatonga fahasambarana kay ny fiaretatory any mahatonga atsika hoe ny vavaka tsotra tsy mitovy amin'ny alim-bavaka ny vavaka tsotra tsy mitovy amin'ny vavaka fifatekanina arakaraky ny misy zavatra fonao ao ambadiky ny alim-bavaka mahafoy toromaso ambadiky ny fifatekanina misy aina very aminao fampahoritena de reny zany a tsy ataon'andriamanitra mandalondalo fotsiny ary ny olona miaro tory zany a de matetika rehefa amin'ny alina atao am-baiboly be deabe ny fiaretatory zay natao ry jakoba zao nanao fiaretatory nanao alim-bavaka ny mpianatra nanao alim-bavaka rehefa tany anaty mbola be no sisa mbola be no sisa sandrinerika tahiny jesosy ianao de zay maty sika namangy anao satria nisy fotoana ianao efa tonga taty lavitra be taty hoe taty teneko anareo a fa nisy fotoana tsika nanao fotoam-bavaka de sandrinerika io a tonga avy tany amin'ny zareo avy tany eritreto any La Rochelle de tonga tany tsy tany aminay tsy tao amin'ny Ile de France koa ery natao fa tany amin'ny 27 tany amin'ny ranabavintsika tany amin'ny 27 tany no natao ny izy mivady ny ino de sy ny fotoam-bavaka de tonga tany izy ry havana tena nahafinaritra tam'izany a tany amin'ny ranabavy Jackie Sylvia tahiny tompo raha sendra mijery an'izao fandarana zao de nahafinaritra tam'izany fa tena fandavatena be mihitsy ny tao aminy tam'izany fa tonga tany alavitra be tany izy de nahafinaritra be mo fiarahana tam'izany fa tsy ny apitso voanody daholo rehefa miaraka moa tsika de fiarahana de sarotsy ho tapitra mbola ezaka anao anankiray ohatr'izay tsika mialohan'ny hiviany Jesosy raha mbola possible sambatra zay olona mihaino ahy ka miaro tory manakariva eo am-bavahadiko ary miandry eo amin'ny tolam-baravarako aiza moa tsika zao i Jesosy hoe efa tsy lavitra anareo fanjakan'Andriamanitra aiza moa tsika io zao ry havana malala eo amin'ny vavahadin'ny lanitra ozy izy Jakoba rehefa niaro tory de ny fo avy teo izy a de zao ny zavatra mba tsapany i Jakoba ry havana malala tsy nomaniko zay verset zay fa izahako jerena ihany a zay verset zay de any amin'ny Genesis toko fahavalo amby roapolo any any Genesis toko fahavalo amby roapolo any a misy nanao alim-bavaka teo i Jakoba tao Betela de teo izy a de nahita an'Andriamanitra nyseho teo amboniny a de nahita anjely a niakatra sy nidina de zao mba nytenenin'ny Jakoba rehefa nifoy izy any mba mario any amin'ny baibolinao ange ty Genesis toko fahavalo amby roapolo andininy fadimy amby folo laha teo zany izy nahazo tso-drano teo niainga ny fiainan'ny Jakoba raha ny tena marina teo niainga ny fiainana araky le tenin'Andriamanitra io a mahafinaritra kely zay mahita de mahita fiainana mbola iverina amin'ny io antsika rehefa avy eo hoy teny vany zay mahita de mahita fiainana sady nahazo sitraka avy amin'ny Jehovah ny mahita an'Andriamanitra ange rehefa mahita fiainana e za de tena vaky vava mihitsy ary tena kivy ratsy mihitsy ny olona tsy mety mivavaka tambatambazana vo hivavaka atsoina tsy mety mivavaka satria mieritreritra hoe mandao fiainana efa teneko anao foana ty zavatra ty fa zaho a kamo be hivavaka taloha tsy nentina n'olo tena nefa reko mihitsy misy antson'Andriamanitra fa kamo be hoe ho lasa mpivavaka be satria za mieritreritra hoe tapotra hatreo amin'ny fiainako ny fiainana eritreretiko amin'ny olona inona boîte de nuit billard misotrosotro mandeha makery ditra isan-karazany reny ny fiainana tsy fiainana reny raha mbola tsy nanandrana an'Andriamanitra ny olona de fiainana tsara reny fa amin'ny fotoana ny olona manandrana an'Andriamanitra de ny olona vao tia mety hoe
zany ny atao fiainana ry havana malala androany mareo am baibolinao io fa teto ny fotoana nentim-boan'ny fiainany Jakoba hatramin'izay fiainany mbola tsisy tsirony tsy de nakaiza fa teo izy nahitan'Andriamanitra nisehoan'Andriamanitra ozy Andriamanitra any amin'ny andininy fa 12 ary nanofy izy ka indro nisy tohatra ny olona tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra aloha niarindreo nisy anjenin'Andriamanitra nakirasin'izy teo ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe izany Jehovah Andriamanitra Abrahama arainao sy Andriamanitra Isaka ny tany izay andrinao teo meko anao sy ny taranakao ny tany tsy le Betela fa ny tany misy an'ny Betela teo nanomboka ny fiainany Jakoba satria n'inona satria nahitan'Andriamanitra izy aleloia rehefa fo Jakoba de zao ny teneniny ary indro nahazo tsodrantana izy roa anindro za momba anao iaronao am'izay lalaka lehanao sy ny sisa apody anao am'ty tany ty fa tsy andahoanao akory mandrapana zany voalazako taminao andiny fa 11 azafady 28-16 le asiko marianareo fa diso kely ahako fa somary efa misy voasoratra le baiboloko de veriko fa 16 le soratra fa 15 avy fa 15 fa 16 Genesis 28-16 le asiko soratanareo andiny fa 11 ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimaso ka nanao hoe ato amin'ity fitoerana ty tokoa Jehovah fa zany tsy nalala de raiky taotra izy ka nanao hoe endre matahotra ty fitoerana ty tsy afy ity fatranon'Andriamanitra sinona sy vavadiny lanitra aleloia ny toerana anankiray sy ahitanao an'Andriamanitra atsapahanao herin'Andriamanitra metraika eo aminao tsy hoe atsapahan'ny olona tsy hoe ohatra zany anao mahita misy clip ohatra de mijery tsika pila be de tena misy olona mpanatry be de io zany io vavadiny lanitra mety vavadiny lanitra ho an'le olona angamba fa ny vavadiny lanitra ho anao io de eo am'izay toerana isehoan'Andriamanitra aminao Andriamanitra nge tsy miseho amintsika hoe io tsy zakatsika nge zany fa Andriamanitra miseho amintsika amin'ny alalana hetsika amin'ny alalana teny mahakasika atsika de misy hetsika eo amin'ny fiainatsika raha mahintoro tena ianao de mahatorotoro ny fonao de zay de eo ihany zay na hoe tsy misy nihina miseho aminao mihitsiny fa raha mahintoro tena ianao mahakasika anao de misy fiatraikany amin'ny fiainanao tena hoe midona amin'ny ainao mihitsy tena mitraika amin'ny nofinao miseho amin'ny fiainanao de tadidio nahitan'Andriamanitra ianao zany ary sinona kory itoeran'io fa itoeran'io lay lazain'ny Jakoba tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra eo am'izay toerana aleloia eo am'izay toerana etsonao an'Andriamanitra ahenonao an'Andriamanitra mampisy hetsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy eto rery fa raha mba teto aloha zany nahitanao fiovana teo amin'ny fiainanao nanasitrana ny aretinao niovaniny ny fiainanao de tsy de afaka miteny takany Jakoba izy hoe tsy inona kory eto fa tranon'Andriamanitra na de en ligne ihany aza ary vavadiny lanitra eo am'le toerana miantsonao an'Andriamanitra iny de efa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ny lohany Jesosy efa tsy lavitra ny lanitra efa tsy lavitra zany efa eo am-bavahady ianao inge ry havana ka mihetsika kely sisy tena teneniko anao manao ezaka kely ange anao sisy hetsika kely faharetana kely sisy nataotsika ange ry havana de efa hiditry ny lanitra tsika za tena teneniko anao zany ary examen ngeza be manoloana antsika am'izao fotoana zao fa mareta ianao hatramin'ny farany za mahafinaritra anahy mahafinaritra mampirana rehetrarehetra zay mpanaraka eto ka mba mandray ny zavatra sy zaraina eto misy amintsika eto zao mampahery anao raha nabavy malala misy anabavy eto amintsika efa tsy miasa tsony izy zao etretinao forcena anao vaksiny izy any am-piasanana hoe anao vaksiny de mbola tsy tonga akory le fotoana falan'le tsy maintsy forcena izy efa niara tamin'ny asany sady ina moa dikan'izany izy ny olona hoe manatapitra fiainana meloa ny azo fanapa-kevitra mino fa eto anao raha mba vitako toy ny anaranao tsy teneniko aloha ny anaranao satria zao de tsy mety aminao fa za miteny anao androany mekizy eo amin'ny groupe malala toly izy zany olo zany fa ny olona mety mijereo de malahelo indry hay de mampalahelo tere olo izy loatra mba pasterany mba miantona izy zany hoe aza manao an'izany zavatra de elana mihitsy ve ny azy
fa za mitenanao za miarabanao fa tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ranabavy. Tena mafoy aina ianao ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za miarabanao, miarabanareo rehetrarehetra, indrindra anareo amin'ny groupe zay maresa izay miresaka aminay mivady isan'andro vonona ny joro amin'ity zavatra azo atsika, ty ady sy fanenjena zay ohatra atsika tsy hoe la rehefa ao anatintsika amin'izao fotoan'izao. Halleloia. Maherezy ianareo, maherezy nareo, tsy lavitra atsika fanjakan'Andriamanitra. Kely sisa efa nafoeziny io izy ny ten'Andriamanitra, tena hiaritra tokoa aloha tsika fa tsy lava be io fa aza matahotra ianao, fa ao ambadika io arem-behivava to de lanitra am'izay ny tsika. Halleloia. Maherezy sambatra zay olona miaino de vokatry le fianona de mampavita miaro tory mihitsy. Ny mpianatra rehefa nasian'i Jesosy ny aro tory de tena te atory mafy manao alim-bavaka rehefa tsaroako zany manao alim-bavaka voalohany. Ny zavatra rehetra rehefa rehefa ho an'Andriamanitra mafy foana manao azy, mafy amin'ny nofontsika foana manao azy. Rehetinao taloha za rehefa andro sabaty zany adiniko ny misakafo efa any amin'ny atoandro rehefa mety efa sakafo marina moa za ty de re sakafo atoandro adiniko tena adiniko raha tsy efa any amin'ny hariva any tsy mahatsiaro noana satria rehefa sabata io taloha be de be zavatra atao zany, tena mikarakara zavatra be de be, tena maraina am-parivan'ny andro feno programa fe tena tsisy andro tiako ohatry sabotsy zany taloha manao amin'ny zavatra rehetra fataoko satria eo ny ahafahako manao zay zavatra mba tiako rehetrarehetra de tsy mahatsiaro noana. Fa ny fadianina zany araka le teniko taminao za taloha fadianina de tena hoe zao rado tsy misakafo tsika tsy misakafo ianao fa raha pitso maty masoandro ianao vao misakafo, androany misakafo farany. Eny ary fa mafy zany fadianina Andriamanitra. Tsy misakafo va hanao fivadikanina de le vavaka fivadikanina amin'io manomboka any amin'ny amin'ny folo eny an'le vola tsy manompo izy de efa tsy mahita mofo zany. Notsaroako kely raha mofo de asiana dobera de asiana fromage maika moa fa asiana potserinao le mofo tonga de mivoaka fotsiny le pâté sy le dobera ao anatiny de hoany zany. Mbola tsy manomboka akory ny fivavahana de any amin'ny amin'ny ray ny olona mivavaka ianao efa ohatran'ny kirikirina kely efa ho faty eto le faranika zao mito safotra eto ohatran'ny bibika za masoko zany de efa tsy zazariko nanomboka tany amin'ny tamitelo tany am'izay de ny olona mivavaka za sady mivavaka mijery am'le varavarankely sady mira mihaino toroteny za amin'io tsy alaizy tsony jereko tafiko ohatr'izao jery ava na le lanitra fa takona le masoandro nisy ohatry ny nanjombona kitiako le problème azafady izy moa zany hoe maty masoandro hoe maty masoandro izy maty masoandro de afaka mihina raha mieritreritra voatakony masoandro dao hinana dao le ka le izy ny hariva mihitsy ka na tsisy masoandro reo rehefa ny amin'ny alina hariva maty masoandro anao alim-bavaka izany isan'andro ianao mandeha balia amin'ny 5 maraina efa sen'ny videur amonjy ndalina fa tapitra e la makamaka kely faraparany eo am-piste eo tsy te atory fa alim-bavaka vao tamin'ny fola adidiko mihitsy tsaroa mampionina mihitsy zany. Anao alim-bavaka zany zay tam'izany tanaty olana be de anao alim-bavaka de mi makoa manao alim-bavaka de mbola ny sakafo no mba nomena sakafo le volompon'Andriamanitra de anomboka am'izay anomboka hoe mbola tsy manomboka akory izy de ohatrany nomboka mivavaka am'izay atsika za amin'ny ohatrany sasatry mitsangana de atory nanomboka kely ngamba tsy hitako kory nanomboka tsy ampy adiny ray kory ny vavaka hoe alim-bavaka e de mba matory ary za hitan'ny olona amin'io matory satria fantatrao nefa tany hoe samy miondrika itiako mihitsy rehefa manao alim-bavaka de le mandohalika samy maka sezy ny olona mivavaka za amin'io efa tsy veloma ka hitan'ny olona le lamosika ny olona rehetra ny lamosina rehefa mijery jesosy ao aiza ianao hoe any milamba lamosika jeren'ny olona vaterina milamba matory ka ianao zany, matory aho mafy manao alim-bavaka io
rehefa zavatra an'andriamanitra nefa inona ataontsika eto ary mba afaka angena ataontsika eto inona zao ny andrasanao eto inona zao ny andrasanao eto misy vola ilatsaka ve ny amin'ny plafond satria anao misy trosa tsy zany ny ataonao eto de zao eo ihany alohan'ny olana mino aho fa tafiditra anatinao zay a fa fantaro fa akoatra ny olana io lanitra miandry anao ary andriamanitra mahita anao eto amin'izao fotoan'izao halleloia ary finaritra andriamanitra mahita anao finaritra andriamanitra mahita anao ary ny tena marina ianao iny atao olona sambatra zay olona miaino a miaino ny feon'andriamanitra miaino tenin'andriamanitra lina mihitsy ngenareo ry avany ka mety mieritra kely mihitsy le fofonay nefa ny olona ny fofonay tam'izany lerika milama matoriky anao jesosy ao any zay izy anao mody mbola mandainga ihany koa efa efa bokany trosa mba manao alim-bava mbola lainga lazana fa tsy natory fa zao le izy andriamanitra mahita anao aiza ianao miaro tory eo ambavadiny andriamanitra ianao miaro tory miandro eo amin'ny tolambaravarana zany toe-po zany de toe-pon'olona toe-pon'olona tsy lavitra ny fanjakan'andriamanitra misy lehilahy anankiray zao ke jerentsika ty misy lehilahy anankiray zay tao amin'ny baiboly a manana toe-po ohatrany io tsy jery Samuela faharoa nge mba jerentsika ty lehilahy anankiray ty Samuela faharoa toko fa 1 de andininy fa enina hatramin'ny fa 1 nge vakiko aminao androany tsika tsiditra am'le tantara le hoe David nangalabady de ohatr' zao sy ny sisa fa le toe-po ny tiako jerenanao eto androany hoy zay ten'andriamanitra Samuela faharoa toko fa 1 andininy fa enina ary David naniraka tany amin'ny Joab nanao hoe asevo makaty ambo kely Oria etita de naseny Joab anakany amin'ny David Oria ary no tonga teo amin'ny David izy de nanontaniany toetry ny ady toetry ny Joab sy ny olona sy ny toetry ny ady asiana tantara ino ahoana ny ady i Oria izy io mantsy vadin'le vehivavy nangalarin'ny David i Batseba fa tsy zay ny hidirantsika androany a fa ny toe-pon'ny Oria ary hoy David tamin'ny Oria andeha ary mody de Sason tongotra ao a de ndanamody ary Oria niala teo an-tranon'ny mpanjaka ary de nampanarahana andro avy tao an-tranon'ny mpanjaka izy 9 nefa Oria nandro teo ambaravarany tranon'ny mpanjaka teo ampanompon'ny tompony rehetra fa tsy nidina nody tany an-tranony tsy akory ary nisy nanambara tamin'ny Davida hoe tsy nidina nody tany an-tranony nge Oria de hoy Davida tamin'ny Oria tsy lavitra va ianao ko nahoana ianao tsy mba nidina mody any an-tranonao 1 Alleloia afaka marianao amin'ny baibolinao ihany koa Oria tamin'ny Davida ny fiara sy ny Israely ary ny Joda mitoetra amin'ny trano-dratsakazo ary Joab tomboko sy ny mpanompon'ny tompoko mitoby any an-tsaha kosa va andeha ho any an-tranoko ihinana sy isotro ary andry amin'ny vadiko raha velona koa ianao ary raha velona koa ny ianao de tsy hanao an'izany aho halleloia ity Oria ty a de hitanao olona tsy manatsiny ary olona tena manam-pitiavana eretinao hoe olona avy niasa olona avy niady izy tsy nahitany vadiny tsy nahitany tokantranony fa ny zavatra lehibe eo aminy eo akaikin'ny mpanjaka eo akaikin'ny fiaran'ny faneken'i Jehova teo ambaravaran'ny mpanjaka tian'Andriamanitra sady tia ny mpanjaka i Oria nasena nody fa tsy nety nody teo izy ny tapify kely misy fandriana ny an-trano a za zao mino fa misy zavatra afa tokony jerenao za mino fa ny hoe manany zavatra afa jerena raha ny tokony hoe izy misy tele ao an-tranonao afaka mijery film angenao afaka mijery vaovao ianao afaka mijery Facebook ianao afaka manao zavatra hafa ianao fa io ianao io manino mitapify io koa za io mitapify matory eo amin'ny tolam-baravarana
miarotory eo amy tolam-baravarana fa tsy matory azy vata miarotory amy tolam-baravarana marina mihitsiny zany ny fiara sy ny israely ary joda mitoetra ny an-trano ratsakazo ary joaba tompoko sy ny mpanompo ny tompoko mitoby any an-tsaha hoy zao ry ah hoe ny olona rehetra manao zavatra ao an'andriamanitra za tsy andeha ody tsy nentin'ody izy ry havana malala tsy hoe tsy tia vady izy fa mbola tia ny lavitra noho ny vadiny ny fiaran'andriamanitra ny fanatrehan'andriamanitra ny mpanjaka zay ny fidian'andriamanitra za te teny aminao androany a fa ny olona tahaka izany ateo olona sambatra mahita tsirony halleloia ianao hoe inona ianao hoe mahita tsirony tonga eto tsy eto ihany ianao hoe mahita tsirony mihaino tenin'andriamanitra sa forceny zavamisy raha mbola forceny zavamisy ianao hoe tena ty olona ty fa de tsy maintsy hivavaka ihany zany tsika arine de mbola tokony eritreritra ianao fa raha ianao le hoe ajanoko daholo ny zavatra rehetra androany amy firy efa hivavaka zay zao halleloia maro aminareo reo miteny ana ohatry zany hoe za tadidiko mihitsy andralatojo ina anao publication ohatry zao tamy voana nomboka tojo mbola tsy teto amitsika tam'zany fa voana nomboka nijery mba tadidiko tsy miala tanatin'ny saina vady mihitsy ny ty teny ty de nijerena satria nareo masy rehefa mba hoe manao demande d'ami de mba nijerena comptenareo mbola tsy nresaka MP zay mbola tsy nresaka hoe ahoana pastera iny tsy mbola niresaka an'izany fa zao mba atao anatin'ny compten'izy io za zany de milaza aminareo namako rehetrarehetra e halleloia za koa manomboka amy sivy sasa mosa manomboka amy sivy de tsy hitanareo mihitsy lo fa vavaka halleloia tadidiko zay na finaritra any mivady namaky an'izay fa tsy fantatro tojo mantsy zany de toetany anatin'ny compte izy tsy hoe niteny taminay hoe za zany rizy mivady de teny amin'ny namako rehetra tsy mbola namana hoe ohatry tsy mbola ohatry zao kory izy tsy mbola mifankalala hoe ahoana zay fa nijery teto fotsiny izy de tany teo de zao am'izay ny tany amy compte za zay ningelenareo ohatrohatry zay zavatra ohatrohatry zay re nyteneniny fa mety tsy tena zay le tena soratra ny teneniny za mino izy koa misy maromaro nareo to ohatry zany amondrana mba fianarako teo fa mifantatry daholo ny zanany rehefa am'izao oro zao de ineny tonga de fa tsy compte tso fa tena efa eo mijery vavaka tsy zareo rery fa mino aho fa be de be aminareo nareo rehetrarehetra reo mihitsy betsaka aminareo iha mantany amy firy manomboka mialatsiny aminareo za ty atsefatsefany a de miteny be de be aminareo mihitsy no tsy voavalaky tsony aloha message nareo tatoato satria rehefa avy niala sasatra de efa miverina mamonjy ny asa mandra de be asa be mihitsiny de tena ilana tsiny fa misy message nareo rehefa tamin'ny alina mbola tsy nataoko vy mihitsy le izy tsy hoe za miavinavina aminareo fa ataoko eo le izy mba hahafahako hoe mbola garde eo le te message amy fotoana fahako mamaly voasokafo eo fa tsy hoe za miavinavina aminareo satria raha voajereko iny nefa tsy afaka mamaly kory de lasa ny ambamby any de tsy tadidiko tsony resaka zay ndresantsika fa tena ilanatsika fa ty semaine ty zany tena tototra tena sahirana de mialatsiny indrindra amin'ny appel sy ny message clip vocal anareo tsy voahenoko akory sy ny sisa zay aloha zany eo fa nytiako lezaina de zao mahita tsiro venareo eto io ianabavy ama zao tsy mandray appel izy rehefa manao io koa zao soa me efa niteny halleloia finaritra mahita tsirony fa ory ah nahita tsirony izy teo ambavadiny tranony davida mpanjaka teo akaiky ny fiarany fanekena ozy asafa hoe raha za tena akaikin'andriamanitra mahatsara sambatra angely avana ny olona miarotory mandrakariva eo ambavadin'andriamanitra zao ny tenin'andriamanitra halleloia mbola momba zany sambatra zany any mba atekinao nge de fa hitatsika aefa kiko aminao zany hoe oborana toko fahatelo mahita tsirony mihitsy noho ny sotra Suzel mahita tsirony halleloia za koa mahita tsirony an'izao fandarana zao tena ohatry ny ory kely mihitsy zay menakavy kely efa tsisy ty fandarany ty halleloia halleloia oborina toko fahatelo andininy fahatelo amby folo
zao ny ateo olona sambatra ohatra zao a ny zavatra mitranga amin'ny olona sambatra zay voalaza tery hoe sambatra zay olona mihaino ao ka miaro toro mandrakarivo ambavahadiko ary miandro amy tonambaravarako ohatrohatr' zao ny fiainan'zany olona zany ary ny fiainanao dia tsofoko rambo ohatran'izao volona toko fatelo andiny fatelo amby folo sambatra zay olona mahita fahendrena ary koa de misy de miteny tena mandry hoe sambatra zay olona mihaino a ao ambanako hoe misy efa izay mahita de mahita fiainana zany hoe le mihaino zany a rehefa mandre an'andriamanitra ianao de efa mahita ihany koa andriamanitra tsy hitanao fa mivokatry ny asa ny hitanao sy tsapain'ny tananao sambatra zay olona mahita fahendrena andriamanitra fa izay olona andriamanitra ke tompon'ny fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana eny hoe am'izay andiny fefatra amby folo fa ny fandratona azy de tsara no ny fandratona volafotsy alleloia ny olona mahita fahendrena ny olona mahita an'andriamanitra ny olona mangetetan'andriamanitra ny olona tia mitady an'andriamanitra ny fandratona an'ireny olo ireny de tsara no ny fandratona volafotsy ary ny tombarotra aminy de mihoatra noho ny volamena tsara ianao io a alleloia sarobidy amin'andriamanitra ianao ary ananan'andriamanitra tombo mibarotra ngezabe mihitsy ny fananananao sarobidy noho ny voangy izy raha ary zay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy voangy iza ny voangy eto iza ny olona mananarina voangy ato ohatra mbola tsy de hoe entsika koa zany ohatra tsy nareo fa natsaina ohatra tsy mahitsy an'zany olo zany hoe ianona voangy any rodinina foana misy eto sy ny andony irina sy ry eme manambotso sy ny teto na afaka ny eme manambotso tamin'ny sigara sy ny toka sotra jesosy tehaka ho an'i jesosy sotra raha nabavy mijoro vavolombelona halleloia sambatra sarobidy noho ny voangy izy ary zay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy tsisy azo ampitaina aminao inge ny andro maro no eo an-tanany akavanana andro maro ary arena sy voninahitra no eo an-tanany akavia sady ela velona no tahiny ny tompo halleloia zany angeryavana ianao io sady de ela velona ianao tananao akavanana maninona ozy izy andro maro no eo tananao akavanana ty ny tanako akavanana fa mifamadika ny selvi andro maro tsara angeryavana zany tena fahasambanana zany sady velona ela sady velona ela ianao tahiny tompo fa tsy hoe velona mitsipozipozy tsakafoanina ary tsisy fa mitananao akavanana andro maro amin'ny tananao akavia arena sy voninahitra sady manan-karena ianao manamboninahitra nefa ianao ela velona anaty fahasalamana heri-tanjaka halleloia zany ngeryavana tombotsoa antsika mivavaka ny olona ao mieritreritra lany andro tsika eto fa tsy lany andro tsika tsy lany andro zay zao vo eo zay mivady ndresaka zay zao a etretinao zay tsy efa elabe tsy hoe efa elabe zay zao tsy nandeha nakany amin'ny dokotera zany vo isa amy ratsan-tana zany hoe mandeha lay andro tananjanako torony varavarana de le tantany amin'ny urgence fiainana nge zany revany tsy lany amin'ny fotoana zany de zao mbola tsy natao andreny test andreny le tsondrotsondro mazavatra tsy mbola natao andre zay ary tsy atao andre mandrak'izay halleloia tananao akavanana zany fiainana andro maro tananao akavia arena sy voninahitra lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana ny alehan'ny rehetra io lalana alehanao io lalana mahafinaritra ny olona rehetra mandeha amin'ny lalana hoe tafitohana ny zanak'israely nokafan'andriamanitra lalana teo amin'ny ranomasina de nandeha teo zanak'israely milamomery sosasosa ery nandeha teo maina ny fasika maina fa niditra teny egyptianina tsy sarotra amin'ny egypte letika atao ay lasa fotaka mandrevo taonina fatesana ny lalanao io lalana mahafinaritra ny olona am'izao kivy ketraka mafy ny fiainana mandalo lalatsarotra ny olona fa ny anao atao fotsiny zay atogany hoe tonambaraavaran'andriamanitra eo ambavahadiny fiainana mandrak'izay aza miala amin'andriamanitra ianao fa ny lalanao io de lalana mafinaritra halleloia lalana mafinaritra zany tonga de milamina nalavaka aza tsisy tsy mitolefika zany ianao manao talon halleloia lalana mafinaritra tsy mivoto zany ny ranjonao halleloia
efapolo taona nandalana teny amin'ny lalana mahafinaritra ny zanak'izay amin'ny olona tany efitra fa nirana tamin'andriamanitra lalana mahafinaritra tsy nisy ny votony tongony lalana mahafinaritra ary fiadanana ny alehan'ny rehetra. Amen. Jesosy tonga amin'ny antsika fiadanana raiso ny fiadanana azonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy azy rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Hitanao isika rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra, isika rehefa tahian'Andriamanitra, isika rehefa miaro-tory mazoto miaro-tory eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny tolam-baravarana sy eo amin'ny vavahadin'Andriamanitra dia izao na ny olona manodidina azy dia mahita anao fa azonaina ianao. Ianao hoe tokony olona azonaina, ianao hoe tokony vao mihaona aminao ny olona dia velombelona ny olona, velombelona ny fanahy, feno fifaliana ny olona. Ianao zany tsika reto tokony hoe zay toerana misy atsika dia miova ohatr'indray ny olona misy hery hafahafa ireny fa tsika misy ositra hafahafa. Halleloia, ositra mahafinaritra ary azonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy ka zay olona mikasika anao, zay olona mifandrairay aminao dia tonga dia efa halleloia, olona efa malezolezo efa mifiaina efa tsy dia nanino mikasikasika kely aminao tonga dia efa mitsangana indray fiainana, mitsangana indray ny efa rava, olona tena anatina fahasairanana fa tena mikasika aminao tonga dia lasa tena halleloia. Zany ny olona mahita an'Andriamanitra, mifikitra amin'Andriamanitra ary zay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Ka zay olona miaraka aminao koa zany, zay olona miara-monina aminao, zay olona mitazona relation aminao dia atao hoe sambatra ihany koa. Halleloia. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra anoizantsika azy 5:5-7 manao hoe fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'ny Jehova. Zay mahita dia mahita fiainana. Normalina be zany, normalina be zany. Zao ny tenin' Jesosy any amin'ny Jaona 14:16 any dia foroza izy sy tonga raha tsy handrava. Fakitsika vakitsika zany meko anao zany verset zany. Jaona 14:16 10:10 Jaona 10:10 zany vavahady araka ny tenina bavintsika teo. Jaona 10:10 fa tsy 14:16 Jaona dia nefa vakitsika koa 14:16 rehefa mbola fiainana koa Jesosy. Jaona 10:10 zay miteny manao hoe any amin'ny 9:7 zany vavahady raha izany no idiran'ny olona dia vojena izy ka hiditra sy voaka ary azo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra mony sy handringana fa izaho kosa avy mba hanana ny fiainana dia hanana ny be dia be. Halleloia. Zay mahita anao izy ny tenin'Andriamanitra ry amin'ilay ohabolana teo, zay mahita dia mahita fiainana. Ny fiainanao tsy mbola misy an'Andriamanitra io tsy fiainana io, tsy fiainana io. Ianao mety hoe tiako ny fiainako, mety tsara velatsia anao ary na dia tianao ary io ohatra mety mino ihany hoe tianao io fiainanao io satria mety misy ny vola sy ny harena sy ny sisa fa za dia tenanao mbola tsy ny fanaperana, mbola tsy ny tapiny. Firy ny olona mpanan-karem-be fa mamono tena no ny alahelo tsy fahampim-pitiavana. Firy ny olona manan-karem-be mieritreritra rehefa maniry ny ho faty satria marary ny aretina mandritry ny fotoana maro. Fa ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa mahita an'Andriamanitra manomboka eo ny atao hoe fiainana ny fiainanao. Araka tena taonao ny Jakoba dia teo ny nanomboka. Ny fiainantsika zany manomboka amin'ny fotoana ifanenantsika amin'ny Jesosy marina tokoa. Zay mahita ho Jesosy dia mahita fiainana. Ary Jesosy koa ny tenany amin'ny Jaona 14:16 zany lalina sy fiainana, zany lalina sy fahamarinana ary fiainana. Halleloia. Fiainana ka Jaona afaka marinanao koa zany Jaona 14:16 manao hoe izaho lasike Jaona 14:6 azafady, Jaona 14:6 misy an'izay. Izany lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ka zay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'ny Jehova. Ny olona mahazo sitraka amin'ny Jehova zany ry havana dia
olona tena sambatra zany, olona tena amen. Ny olona mahita an'Andriamanitra zany a de olona sady manana fiainana no mahazo sitraka eo anatrehan'i Jehova. Manasanao ary androany ianao a mety mbola tsy zarizary ny fiainanao raha androany no vao tonga eto. Le tsy zarizary tiako tenenina de zao: ny fiainana raha malala tsy vola, ampandry eo amin'ny fiainana ny vola, fa ny tena mpahangeza be eo amin'ny fiainana de fiadanana. Ary fiainana ao anatin'ny fiainana de fiainana be dia be zay nomen'i Jesosy. Somary lalina kely zay zavatra noteneniko zay. Ampahany kely ny resaka vola. Possible ianao manam-bola fa tsy manam-piadanana, possible ianao manam-bola fa tsy misy fifaliana. Tsaroviko misy olona zay nahazo vola izy ry havana de variana tamin'izay, fa rehefa nahazo an'le vola izy de mbola tsy nihinanany kory le vola, mbola tsy fa tonga de ohatran'ny hoe tonga problème teo amin'ny fiainana. Hay nahazo vola de ahoana zao ny anaovana an'izy ity, de raha lanilany fotsiny am'ty. Ny vola tsy mitondra fifaliana, tsy mitondra fiadanana, ampahany entiny io. Nefa kosa mifanohatra, possible ianao tsy manam-bola fa manam-piadanana. Satria maninona? Satria ianao manana an'i Jesosy. Za raha nanteteny amintsika androany, raha moa tsy de asiako resaka lavabe hoe fa zay diso kosa de mampidi-doza ao amin'ny fiainany, ary izay rehetra mankalahy de tia fahafatesana. Zany nge tsisy edina hevitra e. Rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra fotsiny ianao a de ananany fahavalo anjara. Rehefa miditsy eo aminao ny devoly a, de potehan'ny fiainanao a, de robaina ianao a, de arobaina ianao, de vonoina ianao sy ny sisa sy ny sisa. Lasa daladala kely indray idiran'ny vola. Tena marina, misy olona zay a nahazo vola izy mivady, vao azo le vola mbola tsy nitosena akory le vola de miady mifandritaka ry zareo. Miady momba le vola, ny zavatra ho atao amin'le vola de miady. Ianao manana an'Andriamanitra aza raha vao vola ataonao loha larina amin'ny fiainanao de vao tsisy iny de tsisy fiainana nareo. Fa tsika ary misy fotoana tsisy vola, fa raha Jesosy ny eo amin'ny loha larina eo amin'ny fiainanao, ambiny aminao zany vola zany. De tsy tonga ao an-tsaina akory ary hoe tsy manana vola ianao na manana ianao na Alleloia. Misy io ry havana tsara, tsisy io Jesosy efa eo. Ampahany kely indrindra amin'ny fiainantsika ny vitany vola fa tena teneniko anao. Mety mitentsika hoe vola ny maharangasy, hoe votsy vola ny mahafaly. Mahafaly ny vola, omeo zay fa tena faly zay rehefa manam-bola. Fa ampahany kely, ampahany kely. Fa hatramin'ny torimaso mamy hitanao rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao. Hotahian'Andriamanitra ny antsika rehetra. Za androany teteny aminao hoe sambatra ny olona manan'Andriamanitra. Zay diso azy de mampidi-doza amin'ny fanahiny, ary zay rehetra mankalahy de tia fahafatesana. Tiava Andriamanitra, fa Andriamanitra tianao, ary ny zavatra katsahanao manomboka androany de ny fanananao an'Andriamanitra. Halleloia. Antsika hiaraka hiteny androany hoe sambatra Jesosy manana anao a. Tena sambatra Jesosy manana anao a, fa rehefa manana anao a de hitako ny fiainana mahay mionona a, mahay miandry anao a, sy ny sisa sy ny sisa, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, mitoera miareta tory a eo akaikin'ny eo amin'ny tonam-baravaran'Andriamanitra, eo amin'ny vavahadin'Andriamanitra. Fa zay raha mahita an'Andriamanitra am'izao anao de mahita fiainana. Tsisy fiainana intsony zao any ivelany any am'izao fotoana izao. Tsisy fiainana any, fa ny ahitanao fiainana de eo amin'ny tonam-baravaran'Andriamanitra. Eo anao miary tory, eo anao mivavaka, ry havana malala. Diso ny filazan'ny olona fa efa mafy ny fiainana am'izao rehefa tena sarotra ny fiainana. Sarotra io raha tsy eo amin'ny tonam-baravarantsika. Fa toy hoe sambatra manana anao Andriamanitra. Mety mijaly ny olona any ivelany any, fa isika eo mbola afaka omen'Andriamanitra fotoana kely tsika hiadanantsika, hifaliantsika, ampiadananantsika, ampifalifalianantsika, ampiravoravoana ny fiainantsika. Hitanao zao ny lalana ankehitriny, miareta tory, mianoa an'Andriamanitra, mianoa mandrakariva azy eo am-bavahadiny, de miandrasa azy eo amin'ny tonam-baravarana. Ataovy izay ahitanao an'Andriamanitra de ahita fiainana ianao,
dia tsy ianao zany no tantarain'olona sy ampirendaledain'olona fiainana fa teny fotsiny androany fa sambatra manana anao fa rehefa manana an' jesosy ianao dia ananao ny zavatra rehetra fa lalanao ny zavatra rehetra fa jesosy ny tsy ananao dia tsy manana ninina ianao zay mitahin'andriamanitra dia mahay reza tiavo andriamanitra tiavo amin'ny fonao rehetra dia hitanao angeha ny fiasany eo amin'ny fiainanao tahiny tompontsika rehetra tsika aorananty halleloia Sambato mananao tumpuni fianakianao ireweta mavesere siziugaku maivana nuentinao nanilano tumputi tikusimami kweji sajina funaya chaminenao sambato mananao napano afaka miteny an'zanako nge anao ry avany tsy reny olo reny ihany afaka miteny an'zany finao ka afaka miteny mihitsy hoe sambatra manana anao tokony ho sambatra ianao manana an'andriamanitra tena diso mety mbola tsy tena tafiditra ao anatin'ny fivavahana ianao raha tsy mahatsapy zany mihitsy ianao hoe sambatra ianao nefa anao olona mivavaka sasatry ny miteny ianao hoe sambatra rianina satria
fa mizara indray anao manomboka androany miteny sy miainana zany hoe sambatra satria manana anao Andriamanitra. Efa manana an'Andriamanitra ianao a dia tonga ianao dia ao anaty sehatra anankiray a misy ny fahatsaran'Andriamanitra ianao. Zany androany tena teteny amintsika rehetrarehetra fa ny tanan'Andriamanitra dia ombantsika tsirairay avy. Zany androany teteny aminao fa ianao io a dia olona tena misy tanan'Andriamanitra ianao. Misy tanan'Andriamanitra ianao ry havana malala. Ary tokony hanana fahasambarana ianao a miaraka amin'Andriamanitra. Androany ry havana teneny hoe za Andriamanitra mba tena mba te hoe anana an'izany fahasambarana tanteraka izany fahatsapako hoe manana anao Andriamanitra. Misy fiainanao ambadiky ny ao anatin'ny fivavahana ry havana. Raha tsisy fiainanao tena teneniko anao fa efa ela zay niala teo. Inona ry havana ny aretana eto raha fijaliana ny fivavahana? Inona ry havana ny hijanonana eto raha tsisy fiainanao amin'izany fivavahana zany a? Ny tena marina ianao mbola misalasala tsy mety mivavaka io tsy manana fiainana ianao. Hitanao ry havana, miezaka ny olona manapotra andeha ataontsika eny amin'ny Facebook eny a, be dia be ny olona tena samy manapotra ny fiainana ary amin'ny lafiny indray tsisy mahadiso an'izany, fa ny zavatra isitombako ny sainao dia izao, itsika nge ry havana raha tsy nisy ny Facebook tsisy nafantatra fiainana zany, tsisy nafantatra ny hoe za nandeha vakansa taria za ohatr' izao sy ny sisa. Ary tamin'ny andron'i Jesosy tsy nisy zany a, ary tamin'ny andron'i Jesosy nefa tsy nila ny tenenina akory zany. Hitanao ry havana, na dia tsy dia tena hitanao misehoseho foana ary ny fiainan'ny mpivavaka, toy izany hoe fiainan'ny olona tsy mivavaka tena mahafinaritra loatra. Jerenge isaky ny adiny iray ry zareo a manapotra sary eny amin'ny toerana mahafinaritra be, fa za tena teteny aminao ahako fa misy zavatra efa tsara be ry havana mbola natao publicité zany a. Nisy hitanao ny tompon'ireny garage ngeza be mpanao ny tômôbila atao hoe Rolls Royce ireny a. Rolls Royce fantatrao angamba zany tômôbila mihaja be daholo ny anazy ary lafo vidy be ary ho an'olona mpanan-kareny be, matetika lehibe ana orinasa na olona mpanao politika na olona efa lehibebe ohatr'izany ry havana ny mividy an'izany Rolls Royce zany. Fa rehefa nanontaniana ry havana ny tompon'ny Rolls Royce io, efa maninona ianao tsy mba manao publicité amin'ny télé mihitsy na amin'ny gazety ry havana malala. Dia zao ny zavatra mba navaliny hoe satria ianao izy mividy an'ireny tômôbila ireny a, tsy manam-potoana hijerena publicité akory fa mahafantatra ny zavatra tokony ho vidiny. Ny fiainana ry havana ao ambadiky ny fandraisana an'i Jesosy misy fiainana ao mangingina any amin'ny tontolo tsy hitany mason'ny olona, fa ianao ihany mahita an'izay, tena misy fiainana mahafinaritra. Misy fiainana mahafinaritra, misy zavatra lalina be mihitsiny ary mahatsapa an'izany fahasambarana zany ianao, tena fahasambarana, tena fiainana tena mahafinaritra. Ary raha olona tena mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra ianao dia tsy mba olona mitsiriritra fiainan'olona zany, hitsikinao fotsiny ireny satria ianao malala fa ianao manana fiainana be dia be. Androany za teteny amintsika rehetrarehetra ry havana malala, raiso ry havana, raiso ry havana, raiso ry havana. Halleloia.
raiso Jesosy. Raiso Jesosy ry avako malala. Midiry anao mivavaka. Andaotsika hivavaka. Andaotsika hivavaka. Fa ny afaka anananao fiainana. Ny afaka anananao fiainana dia tsotra ihany. Ny fandraisanao an' Jesosy. Tsika tsy nisy ninona zany, mila porofona eo amin'ny fiainantsika. Ianao tsy voatery ianao hoe anaporofo amin'ny olona, hiteny amin'ny olona, apotra amin'ny olona hoe zao ny tena fiainana, za tena olona sambatra be. Tsy ry havana malala. Ny fiainanao io mahafinaritra. Ny fiainanao io tsara. Ny fiainanao io mahafinaritra. Ny fiainako aloha ry havana dia tena teneniko anao, tsy atakaloko fiainana izany izy. Tsy atakaloko fiainana izany izy. Mangataka aminao androany. Mangataka aminao androany. Verenjerena ny fiainam-panahinao. Tsy verenjerena ny fiainam-panahinao. Dia lanjalanjao androany. Fa mahatonga anao mety mbola tsy manana fifaliana. Dia satria anao mbola tsy mametraka ny fiainanao, tsy mbola makatsirona amin'Andriamanitra ianao, mbola tsy mipetraka eo amin'ny tolam-baravarana ianao. Androany dia mametraka ny fiainana. Apetrao amin'ny Jesosy ny fiainanao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Fa Andriamanitra ombanao. Andray an-tanana anao ary amenao fiainana, amenao fahasambarana. Dia afaka amin'izao fotoana izao. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy fa voaray soamantsara ny hafatra. Voaray ny hafatra. Ary androany Jesosy dia voarainay ny hafatra tamin'ity androany ity. Voarainay ny hafatra Jesosy Misaotra Jesosy fa ao aminao tokoa no misy fiainana. Ao aminao no misy fiainana. Ary ny fiainana miaraka aminao fiainana mahateo ity, fiainana mahateo onona, fiainana tsy mahateo hiala intsony Jesosy. Zay misaotra aminao satria mba anisan'ny novidinao mba nampahitanao fiainana. Ary zany no zaraina isan'andro eto mba te hizarana izany fiainana izany zay Jesosy. Ianao ny fiainana. Ianao ny fiainana. Ary izay miditra sy tapa-kevitra dia omenao fiainana be dia be. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny amoram-ponao, ny amoram-panahinao. Androany Jesosy dia mangataka ao amin'ireto mpanomponao rehetrarehetra eto mba ho tapa-kevitra dia handray an'izany hoe fiainana mahafinaritra, fiainana ngezabe, fiainana be dia be. Tsisy fiainana ny ivelany ihany, izay tsy manana anao tsy manam-piainana amin'izao fotoana izao, fa ny afaka nanana fiainana androany dia ny fananana anao rery. Andriamanitra tokana, zanak'Andriamanitra tokana. Misaotra Jesosy misandraty ianao amin'ny avo indrindra. Dia tolory fiainana reto mpanomponao. Betsaka ny olona eto mbola olona mijaly, mbola olona tsy manana fiainana, mbola olona tena hoe misy amin'ny olona eto ary mety te handao ty fiainana ty mihitsy satria mieritreritra izy fanengarana ny vida, hoe tena tsisy fiainana ho azy, tsisy lalana misokatra, tsisy ninona, hoe fiainana ratsy. Dia tario lalana izy ho tonga ao aminao Jesosy dia ho tsapan'izany atao fiainana rehefa manana anao. Misaotra Jesosy dia ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Za matoky amin'ity androany ity Jesosy fa andresy lahatra olona maro ianao. Dia hiditra eo amin'ny kianjanao hiaro tory eo am-bavahadinao ary miandry anao eo amin'ny tolam-baravaranao. Misaotra Jesosy. Dia voa sasatany dia fatra amin'Andriamanitra afaka hitsaingana dia litera iray tamin'izay nafafy teto azy androany. Fa ireo rehetrarehetra ireo, halleloia. Ny teny nafafy teo dia
amoavy zato eny am-pon'ny olona tsirairay avy izay nandrezao fandarana zao. Misaotra Jesosy. Halleloia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana zao firenena dia andao mpandrosikana nabavintsika Berta ivavaka ao amin'ny firenena. Tay tompona nabavy Berta. Alleluia, tahiny tompo pastera dia tahiny tompo atsika rehetra hiara hivavaka risika. Andriamanitra tompo tsara indrindra eo, mbola faly misaotranao zahay. Misaotranao tompo satria noho ny fitiavanao sy mindrafonao no nafahanay niay ny teninao. Nafahanay izay niderana ny mebonatsy ny anaranao tamin'izao fotoam-bakoka izao. Misaotra Jesosy satria noho ny hery taminao izany voarakitry ny rano-mahery ny fitaovana rehetrarehetra ndesina natanteraka izao fandaharana izao nafahanay niay ny teny mamefy taminao. Tsy misy miafina taminay Jehovah Andriamanitra ny teny izay nampitondranareo ny mpanomponao. Engane Jesosy malala izay rehetrarehetra nanaraka izao fandaharana izao ataovanana ho velo fanantenana eo ankaikinao satria mino anao zahay fa eo amin'ny tonam-baravaranao zahay tsy ho misy ny diso anjara Jehovah Andriamanitra fa tena ho eo amina mandrakariva ny fiainana tsirairay avy rehetra. Ary amin'izao ankehitriny izao tompo Andriamanitra dia mitondra mibafika ny amin'ny firenenay. Tsy mipadoka Jesosy no mametraka izany firenenay izany eo am-pelatananao. Tsy misy miafiny aminao Jesosy malala eo amin'ny fisalisalan'ireo vahoaka malagasy izay mbola tsy mandray anao Andriamanitra. Tehirizy Jesosy malala eo ary andraka ny herin'ny fanahy masinao. Aza velanao rery izany firenenay izany fa ataova hanjaka eo am-pelatanana mandrakariva. Engane tompo malala eo hoanana fanantenana tsy misy andriamanikapany amin'izany firenenay izany afa-tsy anareo irean'ilay Jesosy Kristy izay velona izay hitafiny amin'izany hanjakany amin'izany firenenay izany. Tsy diso anjara Jesosy tsy ho diso ny fanantenana ny amin'izay manompo anao fa tena hiandrandra famonjena, hiandrandra ny fitahina, hiandrandra ny teny izay aloaka ny tena isanandro satria izany no iriny hiposika ny amin'izany firenenay izany. Ary mbola maro fa tompo Andriamanitra izay mbola tsy mahalala anao, mbola miahiahy ny fanatonana anao amin'izao fiainan-tsarotra izao entina eto am-pelatananao izany. Ataovy hitodika aminao Jehovah Andriamanitra ny vahoaka malagasy rehetra. Ataovy hanana fasikina eo am-pelatanan'Andriamanitra ny firenenay. Tsy ho rambony Jesosy fa tena ilohany hiandrandra ny famonjena avy aminao. Ary misaotra anao koa tompo ny aminay rehetrarehetra izay efa nomenao fitaovana no nampiasainao Jehovah Andriamanitra miandrandra ny alim-bazoka Andriamanitra izay nangataka aminao isanandro noho izany fitiavanay anao, noho izany fiandrandranay ny famonjena avy aminao, indrindrandrindra ny faharetanay hanompo anao sy hideranao anipa mandrakizay. Engane tompo ny fanatrehanao no hanjaka eo am-piainanay tsirairay avy. Aza velanao ivery Andriamanitra izany firenenay izany fa ataovanana fitia eo anatrehanao. Izany vakoka izany dia resy eo am-pelatananao. Hanjaka Jesosy malala eo ary na dia misy izay nataon'izany Madagasikara iza tsy mifanaraka ny sitraponao mahatonga ny fiainan'olona rehetrarehetra izay mitsikotikotona Jesosy tsy avy aminao izany fa esory amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao izay rehetra tsy ambolena any amin'izany firenenay izany. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra eo. Halleluia. Amen. Halleluia. Misaotra betsaka raha nabavy Berta tao anatin'izany bavaka izany dia tahin'Andriamanitra ny ianao amin'ny asa mandrara izay ataonao ihany koa dia misaotra anao amin'ny fandraisana anjara dia tao amin'ny fandarana. Dia misaotra antsika rehetra nandray anjara ihany koa raha latojo mivavaka fanomboana raha nabavy Erikany tondra toriteny mahafinaritra be dia raha mbola tsy tonga amin'ny rano andro dia honetontsika raha pitso alina tahaka izao. Ny onjam-peontsika moa dia mandeha dia ny http://www.andramakaizao.com hitanao mirako ihany koa moa zany lien zany ahafahanao miheno onjam-peo akiradio. Dia misy totentsika ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina. Raha fito amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao raha mbola tsy naheno tsara na mbola te hamerina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva ihany koa dia mandeha. Tsy misy ny fandarana takariva mahafinaritra raha pitso no ny antony manokana fa tonga dia fandarana vavaka fiambenana ohatr'izao no iarahantsika. Misaotra nahatrany hatramin'ny farany. Tahin' Jesosy daholo. Halleluia. Amen.